na dia ao anatin'ny fankalazana ny feti-pirenena izay isika dia anisan'ny mbola mitana ny sainy maro ihany koa ny toedrarà misy amin'izao fotoana izao. Nilaza ny heviny mikasika izany indrindra ny filoha teo aloha Ratsiraka Didier sy ny pastora Mayol. Ao anatin'ny tombozotra artikla voalohany teboka voalohany dia hoe dialogue malagasy tsy natokoa zany aizany communauté internationale tsy nanatanteraka an'izany tokony nataony dialogue malagasy nanao ny FFKM fa tsy misy force exécutoire dia tsy lasa. Ao anatin'ny lapandrena misy fampiavanam-pirenena nefa ohatrany tsy atao ny CFN atao nefa ohatrany atao ohatrany nanatantsiana amin'ny fampiliansa nahoana tsy atao ilay fampiavanam-pirenena ilay fampiavanam-pirenena ndraiky tsisy maharatsy azy inona mamaika amin'ny fifidianana tokony alamina daholo ny zavatra rehetra aloha zay vao manao fifidianana. Iza no afaka andama zay dia matory tsika rehetra dia hiditra andray anjara ve ianao zany navin'izay andray anjara tany Parihana andray anjara tany Addis Abeba tany Maputo tany Gaborone tany Pretoria ahoana moa eto tsy andray anjara tokony ataony fampiavanam-pirenena alohan'ny fifidianana. Zavatra nitakin'ny Premier Ministre aloha dia hoe mba hisiany fitoniana hitako hoe mbola sarosarotra ny fifidianana raha nitranga misy amin'izao satria ny fitoniana io mbola rahantsika mahita io tsy dia mbola tratra ny tanjona an'ilay fitoniana zay eo koa ny fifidianana zay ho atao ny vola koa mbola tsy ampy naovana ilay fifidianana ary raha ohatra ka tsisy fitoniana io tsy misy ny vola naovana an'ilay fifidianana dia tsy possible zany misy ny élection anticipée araka ny eritreretana azy hoe ataony amin'ny volana may any fa raha malaky indrindra zany io fahitako anazy dia amin'ny novembre any io vao misy ny fifidianana fa zay zany vonona foana na ho amin'ny fifidianana amin'ny novembre io na rovina anaovana anazy io dia vonona foana zay fa sainginy za kosa nefa mahita hoe raha amin'izao tranga-javatra misy zao no hiazaka zany anaovana fifidianana dia mbola tsisy filaminana mihitsy io na isy fifidianana ho atao areo aoriana zay fifidianana zay fa tokony mbola lamina sy arafitra tsara aloha tranga-javatra misy atao amin'ny firenena hatrany amin'ny fotony io mihitsy no tokony amboarina daholo aloha fa tsy tokony hiazakazaka amin'ilay fifidianana.